Punct lassi, punct fac,
tonga ny fotoana izay amboantsika izao fiainana eto amin'ny karatonda izao koa hoseraniko am-pitenenana ianareo tompoko lahy, hosalivaniko am-pitenenana ianareo tompoko vavy. Manao azafady tompoko lahy, manao azafady tompoko vavy, raha iteny manoloana anareo. Arindrako ihany koa ny fialan-tsiny satria tsy ny fahaizako miteny no ialako tsiny, tsy fahaizako mandahatra no ialako tsiny, fa noho ny haja sy ny voninahitra lehibe izay anananareo sady mahamenatra ny mahatahotra, koa dia miala tsiny aho raha iteny manoloana anareo rehetra, fa ny miteny tsy miala tsiny tokoa dia tahaka ilay ragidro mijery fitaratra ka arakaraky ny omehezana maharatsy tarehy. Koa miala tsiny aho tompoko lahy, miala tsiny aho tompoko vavy. Manaraka izany dia isaorantsika Andriamanitra fa namindany fo isika afaka tafahoana somatsara eto amin'izao efitra malalaka izao indray androany. Dia hotolonana ny arahaba isika rehetra ka atao tahaka ilay bevoka mamangy ny tongotra ny ivelan'ny tokonana fa ny kibo efa tafiditra aloha. Arahaba sarasara ho ny tompoko lahy, sarasara tsy ambaka ho ny tompoko vavy. Tolonana ny fisaorana isika rehetra izay tonga malotrona sy manatrika izao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety izao, ary satria moa maso mainka hita isika menakavy ary sofina liana andre ary tsy isika atao anatin'ny tefitrano ity irery fa ireo vahoaka malagasy izay manaraka mivantana izao fandarana izao koa ankehitriny dia ampanajana no angatahantsika an'Andriamatoa Andrinirina Rajoelina izay filohan'ny vonana mapara hitondra ny valan-dresaka ankehitriny. Dia horentsika miteraka. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ianareo rehetra ny atokantrano, ary indrindra ianareo rehetra manatrika etony. Fisaorana sy fankatelemana no atolotra antsika tsirairay avy noho ny fanotronana sy ny fatondravana ankehitriny. Nijiko izao fa zava-dehibe loatra ho an'ny malagasy fa antsika tsirairay avy ny hoavy ny fifirenentsika. Lina ny tsirairay avy ary tea fantatra ny zava-misy, ny zava-mitranga ary indrindra ny lalak'izorana. Misy ny fomba fiteny ny teny hoe izay tsy miteny dia namany manaiky. Marina sa tsy marina hitareo? Ka izay indrindra no mahatonga eto androany teny mijoro satria maro loatra ny zavatra mahavaky fo, maro loatra ny zavatra mampalahelo ary maro loatra ny zavatra tsy ekena manoloana ny fanarahana indrindra amin'ny hoavy ny fifirenen'ity sy indrindra ho an'ny vahoaka malagasy. Koa manoloana ny fandrosiny sy fivoarany toetra rà ankehitriny eto amin'ny firenena malagasy. Mitady vahaolana ny rehetra, mieritreritra ny rehetra hoe ahoana no atao, inona no atao mba tsy verimberena ny krizy eto amin'ny firenena. Dia anao tantara fohy kely satria maromaro n'izay krizy nifandimby teto amin'ny firenena izay. Tao ny tamin'ny taona 1970, 1970, 2010 ary farany teo 2010. Ny masaka opotsika malagasy dia hoe inona ny mba atao mba tsy verimberena zany krizy eto amin'ny firenena zany. Tiako ny mampatsiahy ary mba hanao tsy ambara kelikely aminareo androany tao anatin'ny fotoana fohy izay nitantanako amin'ny firenena izay. Mba tiako ampitana aminareo ihany koa hoe inona marina no hitsinjovana ny vahoaka
arinona marina zany hoe fitiavan-tanindrazana. Sarotsika angamba fa nisy nidinika maro natao na teto atoerana na tany ivelany ijerevana vahaolana maharitra ho an'ny firenena. Tao anatin'ny tetezamita dia ny andraikitry ny tetezamita dia ny hoe anao fifidianana. Rehefa nandeha nivory izahay ary farany teo moa tany a Seychelles, izay nitarihan'ny filoham-pirenena Jacob Zuma, dia hoe ilaina ny hoson'ny Madagasikara anatin'ny fifidianana farak'izay. Andro Rajoelina tsy verzo, afaka milatsaka tsara ary afaka milatsaka tsara hovidiana ho anisan'ireo filoham-pirenena. Amin'ny 4 maraina vao vita ny fivorianay tamin'izany fotoan'izany tany a Seychelles. Ary ny fanapa-kevitra tao nivoaka hoe raha vahaolana ny degavina dia izao. Andriamatoa Andry Rajoelina, président Andry Rajoelina ozy izy ny filoham-pirenena sud-afrikana. Ekena mihitsy ary tsy misy olana ho an'ny fianakaviam-be raisam-pirenena ny andraisanao anjara na ny irotsahanao ho anisan'ny hovidiana. Fa zao fotsiny mba angatahanay, ary zao mba angatahanay mba hisy ny équilibre dia aleo mody Andriamatoa Ravalomanana ary aleo ihany koa izy latsaka amin'ny fifidianana. Mijoro hatramin'ny hevitra iray manontolo ny tenako ary nandahy mety sy mety izany ary tsy ekeko izany. Ny antony dia tsotra, tiako ambara sy ilazaina aminareo satria misy ifandraisany amin'ny zavatra iainana ankehitriny. Tamin'ireny fotoana ireny dia betsaka ireo extrémiste miaraka tamin'ny filoha Andriamatoa Ravalomanana. Satria nisy bombe artisanale nampoaka tety Sero, nisy ny mpitandro ny filaminana sivily tao amin'ny hainao manjery viva, izay nitofirina à bout portant teo amin'ny lohany anankiroa izy ireo no maty. Toy iaho hoe raha amin'izao fomba izao no hirosotsika anakany amin'ny fifidianana noho ny fitiavan-tena hoe te hirotsaka, te ho lany, te ho filoha, te hitondra ny firenena ity, dia hikorotana ny firenena. Ady hatrany no misy teto ary fifandronana no misy teto. Toy izaho hoe ny tombontsoa ambony ny firenena. Dia niraisiko ny andraikitra nandray ny fanapa-kevitra rehetra hoe ary nandresy lahatra ny fianakaviam-be raisam-pirenena hoe tsy mety zany ary tsy vahaolana ho an'ny Madagasikara zany. Raha nisy ny adatrany teto, izy raha mitopona andraikitra. Ary ankehitriny dia isoroko an'Andriamanitra lehibe satria izao tanteraka ny fifidianana, tsy nisy nolomy ary tsy niady hatrany ny vahoaka malagasy tompoko lasy tompoko vavy. Fitiavan-tanindrazana lehibe zany. Ary rehefa nataontsika ny fifidianana dia tsy teny atao anelanelan'izay fa maro loatra ny zavatra raha io no tantarainy eto fa zao kosa. Rehefa vita ny fifidianany filohan'ny République dia namoaka arrêt numéro 10 du 17 janvier 2014 ny CES sy ny HCC izay manambara fa vita ny fifidianana filohan'ny République teto Madagasikara ary nanambara ny olona nandresy tao anatin'izany. Fa andro vitsy, volana herinandro vitsivitsy tao aorianan'io dia namoaka ihany koa ny CES ny arrêt numéro 11 du 6 février 2014 nandafitra hoe reto solombavam-bahoaka lany teto Madagasikara. Ao zany arrêt zany fa tsy miafina koa. Raha totsika androany zany midradradratra hoe azao ny arrêt numéro 10, azao ny filohan'ny République izay lany tao anatin'io, dia izay kosa mba mangataka. Tsy mangataka, mialatsiny,
fa mba miteny hoe tsy faveur no mangatahanay fa droit. Le droit dia tsotra hoe adiao. Adiao io ary io. Ao anatin'io ary io dia milaza mazava tsara ny isan'ny député azony antoko namvondrana toko tsirairay avy. Ary zay indrindra no mahatonga antsika eto androany satria tsy mety intsony ny ifamitapitaka, tsy mety intsony ny anao laingalainga, ary tsy mety intsony ny anao botolo, ary tsy mety intsony ny ifanisakitsahana ny lalam-pamoina. Mazava tsara ny lazainy ny lalam-pandrenana indrindra mikasika ny andininy fa 750 izay milaza amin'ny teny vahiny hoe le président de la République nomme le Premier ministre présenté par le parti ou le groupe de partis majoritaire à l'Assemblée nationale. Dia gaga hoe mila zavaina ve izany? Mila sinady hevitra lava ve izany? Mazava tsara hoe le président de la République nomme le Premier ministre présenté par le parti ou le groupe de partis. Tsy misy ao anatin'ity na iodika avitsika na iodika havanana ary alohantsika tsy hifamitaka fa tsy mety mifamitaka. Tsy misy milaza ao anatin'io hoe par les députés majoritaires à l'Assemblée fa parti ou groupe de partis. Ary zay no isorako amin'ny namana tonga eto androany satria rehefa io no tanterahana dia aleo tsy bibiby fa io no tokony ho tanterahana satria ny parti na groupe de parti mazava tsara tao anatin'io mapara dia nahazo député 940. Tao anatin'io ny VPM, MMM zay isorako eto tonga eto ny filopitarika anazy zay nahazo député 970. Ao anatin'izany ny ary zay ny teneniko hoe tsika tsy tokony hijery tsara, tokony hibanjina ny ho avy satria matoa izay reto mijery hoe ndao tsika hijery vahaolana ho an'ny firenena, matoa mitambatra dia misy tanjona hoe misy zavatra kosa hatreto tokony tsekena ntsony. Ary tonga eto koa ny docteur Jean-Louis Robinson zay ao anatin'ny havana ARD dia nahazo député anankidimy. Ary zao tsy tokony nizaniza isous-estime an'nyvoaka malagasy sy ny mpanao politika. Matoa zay vao ny teny hoe ndao ary tsy hitambatra misy antony lehibe. Docteur Jean-Louis Robinson faharoa tamin'ny fifidianana ny république filohan'ny république. Andrenatoa azo Andrenanarivelo no fahatelo raha tsy diso fa zay tamin'ny fifidianana filohan'ny république. Ary tonga eto koa miaraka isika zay miaraka amin'ny le matoa zay premier ministre mpiara miaraka ihany koa tamin'ny tany efa nahandro député anankely. Move mbola misy ady hevitra tokony ho atao manoloana an'izany. Omaly dia tonga teto ny namana ary tokony tonga teto mihitsy aho nanao valandresaka tamin'ny mpanao gazety ary nampatsiahany io ampahendrena, ampitoniana, ampalajana, ampilaminana nangataka ny filohan'ny république hoe ajao ny lalam-panorenana ary nangataka fotoana hoe zay dia vonona ho avy hijery mba tsy isin'ny korotana eto amin'ny firenena, mba tsy isin'le crise miverimberina eto amin'ny firenena. Fa nahazo valiteny zay tamin'le rendez-vous tamin'ny 20 alina dia ino ny valiteny hoentitsika makaiza ny firenena. Mivory zay mitady hoe fitoniana fampihavanana dia mantany aho hoe zay ve le fitoniana tia napetraka eto amin'ny firenena.
izay ve le fampihavanana tia napetraka eto amin'ny firenena. Ary androany izahay lehibe natokoko dia miantso ny vahoaka malagasy ho vavolombelony ny zavatra misy ankehitriny. Masina loatra ny lalam-panorenana satria ny lalam-panorenana io mantsy no fototra ifampifehezan'ny mpitondra sy ny vahoaka mba ahatonga ny mpitondra ifototra tanteraka amin'ny adity izay napetraky ny vahoaka azy. Ny olofidy dia voalaza tokony anaraka antsaka sy andavany zany lalam-panorenana zany satria ny lalam-panorenana ihany koa no fototra mampifandray mampifamatotra ny mpitondra sy ny mpanao politika, ny mpitondra sy ny vahoaka. Fototra zay isin'ny fitonina sy ny filaminana eto amin'ny firenena. Io no natonga ny vahoaka malagasy mijoro teto ny tsy fanajana ny lalam-panorenana, ny fandikadikana ny lalam-panorenana. Koa fantanina no apetraka amin'ny vahoaka malagasy hoe tsy tokony ho ajaina toy ny anak'Andriamaso ve ny lalam-panorenana, tsy tokony ho ajaina ve ny andiny rehetra fa indrindra ny fa 450 ao anatin'ny lalam-panorenana. Fitadiavana vahaolana no andradiaran'ny maro ankehitriny. Nefa eto dia milaza sy miteny aho hoe tsy izao zava-misy zao ny fomba anarenana ny firenena sy anavotana ny malagasy. Tsy izao fomba iaraha-mahity zao no tena hitondrana ny fanovana ifotony no takin'ny malagasy. Ary tsarovy eto aho dia manome hafatra ary mandray amin'ny vahoaka ho vavolombelona fa ny zavatra raha ohatra amin'izao ny hitondrana n'ity firenena ity dia toy ny sira latsaka an-dranomasina ny ezaka rehetrarehetra nataon'ny vahoaka malagasy. Ka zay no lazaiko tamintsika teo hoe tsy afaka atao ny angina manoloana zany zavatra zany. Ny zavatra tokony ho atao dia ny fanajana ny lalam-panorenana ary ny olona voafidy anajana zany lalam-panorenana zany dia ny foan'ny repoblika. Ka zay no lazaiko amintsika hoe mijoro izahay tsy anaiky ary indrindra tsy mankatoa ny fanendrena amin'izao pranika. Tsy ny olona no olana fa ho aminay dia masina loatra ny fanatanterahana sy ny fanajana ny lalam-panorenana. Ary masina loatra izany hoe tompy omenany vahoaka malagasy zany. Ka zay no mahatonga anay tsy toerana. Za efa nolazaiko anareo teto amin'ity toerana ity fa izaho Andry Rajoelina tsy ho anao prime ministre zany ary tsy zavatra mety, tsy zavatra ilaiko zany fa ny anahy kosa dia tsotra, misy principe, misy valeur républicaine tokony ho ajany eto dia ny lalam-panorenana. Izay no teny fohy, teny mety lava, mety fohy. Ary niezaka nandritra an'izay herintaona latsaka iray volana izay no tsy niteny fa nanginy. Fa teny anao anio vahoaka malagasy hoe mitovy aminao mitovy eritreritra aminao ny vahoaka malagasy. Toanao ny foko ankehitriny ny vahoaka malagasy satria tsy izao no zavatra nantenaitsika. Maro ary nisy ny ainana fohy teto, maro ary nisy ny sakrifisy natao teto, dia fanontaniana fotsiny no apetraka hoe zao ve no nifarany niezaka rehetra natao, zao ve no nifanarahana amin'ny vahoaka malagasy.
fahavitana fiatsaram-bela tsy fanajana lalàna ka dia miantso anareo a tsika tsirairay avy demokrasia dia ny faneho-kevitra demokrasia fijoroana amin'ny hevitra ka miantso atsika rehetrarehetra mba hijoro amin'ny hevitritsika zany vaoka malagasy tsy hoan'izany sotratsika rehetra misy mpanao gazety koa mety fara misy tiametraka fanontaniana nakohona ro na telo dia vonona ny tenako amaly izany. Sylvain avy eo amin'ny RTA nilaza ianao tompoko fa hoe tsy makasitraka le tsy hoe le olana izy ianao a ny olana fa le fomba nanendrena le prémisse inona zany no ataony nareo a vondrona to politika zay mitambatry reto manao an'izay toejavatsy zay zay no olazaiko hoe arifa nolazaiko teo ary itovizanay feo hoe masina loatra ny lalam-panorenana miantso ny vaoaka malagasy mba ho vavolombelona ny zavatra misy ankehitriny fa tsy zao no zavatra tokony ho atao ary tsy tokony ho avilivily ary manao antso avy ihany koa zay mba anajana ny io lalam-panorenana io sarotra moa nilaza aminareo reto hoe inona no atao izahay a tsy mila korotana tsy metrika an'izany tsony vaoaka malagasy fa miantso ny olona kosa zay mba hijoro amin'ny heviny anio ny heviny ary anohatra ny zavatra tsy mety rehetra eto amin'ny firenena. Miarahaba natofolo André Andremas mpanao gazety ny Jumine fanontaniana tokana monsieur le président dia nivato zay nahita mivoaka tany ihany koa mialohan'ny fanambarana FFKM miampy ny fanambarana Andohany vao teo midika ve izany fa hiala anatin'ny processus amin'ilay fahataovan'am-pirenena tompoko inona no dingana ho ataonareo izy efa no lazaiko meningeny fa ny tena koa ary zavatra tiany ilaina eto amin'ny firenena no zay olana maro misy eto amintsika zay ny tena fampiavanam-pirenena ary zay no antony nandraisako anjara trany amin'izany fampiavanam-pirenena zany zany efa dia mbola manamafy ary efa nolazaiko ity hoe tsy misy fampiavanam-pirenena ho tanteraka sy ho vita raha tsy madio fo madio sainga tsy mifampitsara velatsy ary teny pitsinjo ny vahoaka ny mpikatroka sy ny mpandray anjara ao anatin'izany fampiavanam-pirenena. Fitraniana mamboaka avy amin'ny viva midika ve mety hidika ve tompoko izay resaka nataonao zay hoe ianareo reto na ianao hiditra ao anaty vadika amin'ilay hoe mpanohitra ny fitondrana amin'izay fandaniana faharoa inona ny dikan'ilay hoe miantso anareo miantso anareo vahoaka hijoro amin'ny hevitra. Ia ny zavatra rehetrarehetra angamba ny misy ohatrany antanatohatra avokoa rehefa mandeha mitohatra ianao a tsy tonga dia hitsambikina fa zay olona mitsambikina dingana rava dia minjery dingana ray zao no ataonay a dia miantso ny vahoaka malagasy ho vavolombelona miantso ny fianakaviam-be raisam-pirenena ho vavolombelona miantso ny sambatan'olona ho vavolombelona hoe amin'ny tsy fanajana no lapan'irenena eto amin'ny firenena zay ny valiteny afaka olazaiko amin'iny ka tsy afaka hiteny ahy eto aloha hoe inona no ataonay fa ny zavatra afaka teneniko sy ny teneninay teo a dia tsy kenay ny fomba nanendrena ny prime ministre io a ary tsy kenay ny fomba fanajana zay fa dia misotra atsika rehetra samy tsika ho tanin'Andriamanitra dia aloha samy mivavaka ho an'ny firenena sotra atsika rehetra.
mazava tsara ny zavatra nolazaiko dia hoe ao anatin'ny lalam-panorenana dia milaza fa ny antoko na mpondrona antoko no manolotra ny anaran'ny praministra amin'izay ary zay ny antony vondronanay hoe alors tsika teto mivondrona tsy misy antoko maro ao anatin'ny iny décision na arrêt an'ny CESI zay milaza atao antoko no manana ny maro anisa ao anatin'ny Assemblée nationale ary reto aloha tsika tsy hametaka ny vahoaka satria tsisy milaza mihitsy ao anatin'ny constitution ao anatin'ny lalam-panorenana fa ny tsolombavam-bahoaka no manolotra ny anaran'ny praministra fa ny antoko no manolotra ny anaran'ny praministra ary zay famitahana sy fanodikodinana ny lalàn'izay no miteraka olana ary miteraka korotana foana eto ny antoko maitso dia ny lehibe sy ny mpanorona ny antoko maitso ny antoko rehetra zay miteneniko tao na ny miaraka isika na VPMMM na ny havana ARD dia manosony ary fitapom-pitapirenena fa miaraka raha ohatra ka misy sonian'ny lehibe ny antoko maitso any dia ho eto aty fa tsy mino an'izany raha toa ka misy sonian'ny lehibe ny VPMMM ny lehibe ny mpanorona dia ho eto aty raha milaza mapara nareo mapara ny andro rajo tsy milaza ho mapara any na mapara a na mapara x no milaza fa mapara ny soniako no mametraka an'izay anaran'ny praministra zay miaraka amin'ireo olona miaraka amin'ny ao anatin'ny plateforme zay miran'izay ny dinihana niaraka tamin'ny FFKM zay teneniko hoe raha hijery olana zao ngamany mikasiky ny FFKM aloha tsy fety no resantsika anazy satria zavatra roa sasanangy samihafa le izy dia ny ato momba ny fanendrena amin'ny praministra Thank you.